Ho any avaratry nosy kosa tsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity totosa tao an-tsiranana ny lanonana ara-miaramila telo sosona izay nahitana hafandraisam-pahefana ny komandiny tamazoriny ery Andranomasina teo ihany koa ny fifamondram-pahefana teo amin'ireo manakaja miaramila maro samihafa dao raha tsika ny akon'izay. Ny capitaine de vaisseau Rakotoary Solusien no voatendry andraikitra ny komandiny état-major ny ery Andranomasina ny solotoerana ny contre-amiral Zara nanomboka ny zoma lasa teo no nandraisana izany andraikitra izany. Notanterana tamin'ny zoma io ihany koa ny fifamondram-pahefana teo amin'ny fitantanana sampana teknika eo amin'ny faritra miaramila fafito izay nandraisan'ny kolonely Randrianarivelo Alain Christian an'io andraikitra io isolotoerana any capitaine de vaisseau Sakaima Désiré. Niova ihany koa ny komandiny faritra miaramila fafito raha ny colonel Marcelin Henri Michel ny tantana izany teo aloha dia nafindra tamin'ny colonel Moussa. Anisan'ny niatrika ny lanonana telo sosona izay notanterahana tany Antsiranana moa ny ministry ny folo alina teo aloha Ramatoa Manoranta Cécile sy ny vice-amiral Ranevnarivo. Notsipian'ny ministry ny folo andam-pernas ny generaly Rakotoary Masy André Lucien ny ankapobeny. Nampisehoany ny toetra mahamatianina azy ny tafika malagasy teo amin'ny sehatra fanajana ny zon'olombelona tamin'ny hetsika natao hakana ny sambo Zulfikar ny taona 2024 nosorita fa tokana ny avatra ho izy dia tsy maintsy ho tandrovina amin'ny rehetra ny fiandrianam-pirenena.